ahoana marina, nisy nikorontana eto ve no tia ny mpitondra atao? Tsy famatoram-pitantanana intsony no miseho eto amin'ny firenena amin'izao fotoana, fa fitondrana miala sakana. Ilay fitondrana fohy be mihitsy no misy olana, ary rarina raha miaritra ny mafy ny vahoaka malagasy ankehitriny. Tsy tombontsom-bahoaka no anaovana politika, fa tombotsoa ny tenan'izy ireo manokana. Efa porofo mitohoka amin'ny tendany ny fialan'ireo mpanohana sasany ny fitondrana ankehitriny iova loko politika. Zava-dehibe ny fahatsapahan-tenan'izy ireo, fa tsy solution araky ny nambara hatramin'ny taona 2024 i Rajoelina, fa mpandetika firenena sy mpitondra problema avo efatreny ny fiainam-bahoaka. Tsaroana hatrany ny teny izay nataony filoha Marc Ravalomanana nandritra ny adievitra tamin'ny fiodinana faharoa amin'ny fahitalavam-panjakana sy ny onjam-peom-panjakana ny 9 Desambra taona 2024. Nilaza mantsy ny filoha Marc Ravalomanana tamin'izany fa tsy vita ny andrakandrana ny fitantanana firenena ary valala-tsy atanana tsy atolo-jaza. Ny omezana tokoa ity ray aman-dreny matotra ara-pitantanana ity tamin'izany fotoana, saingy manao ahoana ny vokany ankehitriny? Manao ahoana ny fandoavana vatsim-pianarany mpianatra ankehitriny? Tsy maintsy olana foana isan-taona, na dia efa fandaniana tsy maintsy atao na dépense obligatoire ihany aza. Tahaka izany ihany koa ny mpiasam-panjakana, firifiry no mitaraina ireo sehatra sy ny rafim-panjakana maro fa tsy mandray karama. Izay ilay teny nataony filoha Marc Ravalomanana tamin'ny fotoanandro ny hoe tsy izay mahafinaritra ny vahoaka no atao, fa ny mahasoa azy. Ny lingilingy amin'ny zavatra tsy maika loatra ny fitondrana, any ka isika no mizakany mafy ankehitriny. Vary no lazaina fa roa taona vao miakatra, ka naleo ny mpitondra, nanafatra, ary nanafatra lava foana. Miamlentika nefa ny fiainam-bahoaka, ny tantsaha tsy afaka mamokatra, fa tsy ampitohany. Ny sandam-bola midina, vokatry ny fanafarana entana, ka mampiakatra ny devizy na ny fifanakalozana ara-bola. Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana noho ny anoanana. Ny tombo avy telo eny ny fahavoazana efa nisy hatramin'izay. Ankehitriny, manakaiky ny fifidianana, tsy manamba olana afa-tsy ny ambolena korontana ara-politika sisa ilay mpitondra. Mitadirika mafy mba idiran'ilay firenena ao anatin'ny titezamita, dia mipetraka ny fanontaniana hoe ina no tsy itenena ny HCC sy ny CENI manoloana ny fanakanana antoko politika tsy hanao ny asan'io, manamaivana ny asan'ny CENI na ny voamera-pirenena mikirakira ny fifidianana mantsy ny anjarandraikitra raisy ny antoko tima manao fanentanana io. Ady tsy andraikitra ny antoko politika raha teo izany araky ny lalàna. Ny sakatsakana atao amin'ny filoha Marc Ravalomanana sy ny antoko tima tsy anentana olona ao anatin'ny lisy-pifidianana ve? No heveriny ireto mpitondra ireto fa ahatafitra ny antoko politika ao anatin'ny velam-pandrika ka mba isiny tetezamita eto. Averiny eto ihany ity teny nataony filoha Marc Ravalomanana ity hoe be mitady tetezamita ve ny tiako Madagasikara, tsy mitady an'izany tsika. Raha mitady an'izany tsika mitombo ihany ny fahorian'ny vahoaka malagasy re olona. Atao inony izany? Ny any an-dafy ihany ara fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fitondram-panjakana tonga dia akatany hoe mialahinao a dia rosoa ny fifidianana. Azo atao tsara zany. Tsika mbola manana 4 volana aoriana. Azo atao mihitsy ke mi-anticiper an'io e. Dia amboarina fotsiny ny rafitry ny mpanomana ny fifidianana toy CENI sy ny HCC milamina eo. Mazava izany, tsy mila tetezamita ny dimy, fa mitaky kosa ny anatsarana lalam-pifidianana ao anatin'ny fifampidiniana ny hery-velona rehetra eto amin'ny firenena. Tsy mitaky ihany koa ny itohizan'ny fitantanana izao fitondrana izao satria mazava ny voasoratry ny lalàna fa amin'ity taona ity no tokony iroson'ny malagasy isafidy ny olona tian'indray hitantana ny firenena. Atreto, tsy mbola misy resaka fampelezan-kevitra no ataony filoha Marc Ravalomanana raha mitety faritra, fa fanentanana ny pirenena isoratra anarana mba ananan'izy ireo ny zofeno eto amin'ny firenena. Hoy indrindra mantsy ny fanazavana hoe Soraty ao anatin'ny lesitry ny mpifidy ny anaranao, fa raha tsy zany ianao tsy afaka andatsabato, tsy afaka ilasaka hofidiana, tsy afaka hotondrena ho mpikambana ao anatin'ny biro fahatanjaham-bato, tsy afaka anara-maso ny fifidianana akory, ary tsy afaka anao fitarainana sy ametraka fitoriana mikasika ny tsy fanarahan-dalàna. Noho izany de zava-dehibe ny anaranao ao anatin'ny lisitry ny fifidianana. Zosy adidy ary zany ny mifidy ho an'ny olona rehetra, ary mbola betsaka ireo olona mbola tsy misoratra anarana.
mazava izany dia mipetraka ny fanontaniana hoe taiza ho aiza ary inona ao anatin'ny tenin'ny Filoha Karavalomana io no miteraka korontana sy manohitoina ny zony hafa araky ny lalàna. Mazava mantsy ny voasoratra ao amin'ny lalam-pandrenana eo amin'ny 10 sy ny 12 io. Tsy azo ferana ny faneho-kevitra sy ny fivezivezen'ny olom-pirenena manerana ny tany repoblika raha tsy efa miteraka fanohitoinana ny filaminam-bahoaka sy ny zony hafa. Dia tsy tahotra tsenatra ilay ministry ny atitany mamoaka noty milaza fa ferana ny famorim-bahoaka ankalamanjana afa-tsy ny mpitondra mitokana fotodrafitrasa ihany. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe mahay mamaky teny ve ianao Andriamatoa ministry ny atitany sa matin'ny fisolelahana loatra noho ny amamin'ny seza ka manadino ny tena asa napetraky ny vahoaka aminareo. Dia nitsangana ihany koa ny mpitsetsi-rarankena ny fitondrana nilaza sy nandresy lahatra fa hoe tsy manafoana na manakana ny rehetra tsy aneho hevitra io fa mba fantany ve hoe ilay lalam-pandrenana nge io itsahanareo mpitondra io e. Ino intsony izany no ilana io lalam-pandrenana io raha toka ny hasesesy ny fitondrana fohy be no tsy manaza izany intsony ankehitriny. Fanjakana baribarianina sy lohamboto ve no tiana atsangana eto? Dia samy laza ve fa mbola tandalany i Madagasikara amin'izao fihetsika ataonareo izao? Ity no fanambarana navoaka ny sehatra iraisam-pirenena na ireo maso ivo miasa eto amintsika manoloana io. Mazava ny voasoratra eto fa fototry ny demokrasia ny fahalalana maneho hevitra ary voasoratra ao amin'ny 10 lalam-pandrenana izany hoy izy ireo. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe iza izany no tena dondrona sy minimana korontana eto? Ilay mpitondra tsy manaja lalàna ve sa ny antoko politika izay manao ny asany araky ny lalàna saingy ininy ny fanjakana sakanana? Dia hoy ny antoko SVM hoe dia izay no mahatonga saina dia mampanontany tena amin'ny seni ohatra hoe tena mahaleo tena marina ve io senitsika io, mahaleo tena marina ve ny HCC-tsika matoa tsy miteny amina zavatra ohatrany reny nefa ny lalam-panorenana no vohitsakitsaka ary tsy ka mampisalasala ihany ny amin'le fifidianana ho avy a ny fahamarina ny zavatra atao ary izany dia efa mampiseho sahady taratra fa mety tsy lamina aloha mandritra aoriana ny fifidianana raha izao fitsangana zavatra izao no dinina sy fakafakaina satria toa ohatrany mandeha ila toy kirarony be minahy ihany a ny raharam-pirenena eto amintsika. Marina mihitsy izay voalazana izay. Ny tsapa dia mitadirika mafy ny ijanonana eo amin'ny fitondrana ny mpitondra ankehitriny any ka manaonao foana. Misy antony matoa efa ny sehatra iraisam-pirenena no mamoaka fanambarana tahaka izao ary efa fanondroana io ho fampatsiahivana sy ho fampitandremana ny mpitondra. Miseho endrika ary miala tanteraka ny sarotava ny fitondrana Rajoelina ny alokaloka tao anatiny mody atao hoe fitavatandrazana ankehitriny fa hay mpanakorotana firenena sy manabady vahoaka ary tia voninahitra sy tia teny. Ry zareo no manao ny ataony dia ny firenena iray manontolo no hafa-baraka. Ireo firenena avy any ivelany indray ity no mampatsiahy ny mpitondra eto amintsika ny voasoratra sy ny soratana ao anatin'ny lalam-pandrenana malagasy. Tena mahamenatra. Mazava mantsy ny ambaran'ilay fanambarana io fa amin'ny maha-piara-miombonantoka sy piara-miasa amin'ny Madagasikara azy ireo dia tian'izy ireo ary tokony ho tanteraina ao anatin'ny mangarahara sy madio ary milamina ny fifidianana amin'ny tindray mitoraka ity. Tsy izay mihitsy anefa no tiany mpitondra atao eto fa fotsiny ny miresaka izany fa atramin'ireo firenena miara-miasa amin'ny Madagasikara ireo mahatsapa fa tsy mizotra mankany mihitsy ny tanjo ny seni sy ny fitondram-panjakana ankehitriny manoloana io fifidianana io. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona no atahoran'ny fanjakana fifidianana madio raha mbola champions tena mambahoaka. Raha mpitondra nanao ny asany tsy hiketrika alabato sy mikasa anakorontana eto izany mihitsy fa nikofoka mafy mba ampadio io fifidianana io ary tsy atahotra lalam-pifidianana ifanarahany rehetra izany mihitsy. Hatramin'izay nazahoana ny faleovantena izay dia nantoko fanoherana no manozongozona fitondrana fa ankehitriny ny mpitondra mihitsy no mila korontana ankitsiranotsotro zao ka miantsy vahoaka. Raha ny tazana dia efa raiky tapisaka amin'ny mpitondra io ny seza azo amin'ny alalan'ny korontana sy ny alatra ka mbola te hanao lalandrirenina foana. Mbola te handetika ny fiainam-bahoaka ao anatin'ny tetezamita mandritra ny 5 taona indray ve? Ny mpanohana azy aza efa niala azy ny ankamarony amin'izao koa isika vahoaka ve no anaiky ho rebirebeny eto
fa ahoana mariny ahoana mariny